ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Falindray miona amintsika eto amin'ny fotoanany mana isanandro eo am-pandaniana ny epistily nosoratany Jakoba isika. Jakoba toko 4 manomboka amin'ny andininy 7 dia mitoy amin'ny toko 5 mifarana hatramin'ny andininy 9 no ovakintsika anio. Alohany andiniantsika izany tenin'Andriamanitra zany dia andeha mbola iara-mivavaka indray isika. Ivavaka isika. Andriamanitra raina izay an-danitro, faly loatra ny fonay, tena faly, raha mahatsapa ny fitiavanao anay. Fa raha nambarany tomponay tany amin'ny 2 taona lasa hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra laoka ny vavan'Andriamanitra, dia tena sarotra aminay ny hoe ivelona amin'ny teninao, fa ahoana ary no ahitanay ny teninao isanandro tahaka ny han'ny nofo ho aninay. Fa noho ny famondramponao eto amin'ny firenenay dia azonay ataony mihinana ny teninao isanandro, ary fanatanterahanaho izany no andrenesanay ny teninao amin'ny fampelezam-peo tahaka izao. Ko dia misaotra tompo ao, afaka tena velona araka ny tena olombelona sitraka Andriamanitra zahay, satria sady omenao ny anina sahaza ao anay zahay, nomenao ho any-panahy koa isanandro. Andriamanitra, ataovy mahay misaotra anao ny amin'izany zahay, ary satria isakafo zany hany-panahy izany zahay, dia mangataka ny fitahinao ho amin'ny teninao zay ho renesinay, hitondra hery vaovao, aim-panahy vaovao anay indray, ny teninao ho renesinay ry tompo ao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Jakoba toko 4 andininy 7 mitoy amin'ny toko 5 ka hatramin'ny andininy 9. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany ananiny zahay, ary toetrany herintaona ka hividy sy varotra ary azo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala nio ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo, izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompo ka velony izahay, dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehere amin'ny fahasahinareo ianareo. Ratsy ny firehareana rehetra toy izany. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao, dia ho heloka ho azy izany. Ianareo manan-karena, mitomanisy midradradradrano ny fahoriana zay efa manjo anareo. Ny arenareo efa simba, fitafinareo efa lanin'ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesiny dia vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karaman'ny mpiasa mijinja ny taninareo zay hazoninareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny tompon'ny maro. Efa velona tamin'ny fitetỳ ambonin'ny tany ianareo, sady nanara-po tamin'ny fafinaretana, nefa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka hamoniny marina ianareo, fa tsy manohitra anareo izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana vitsy andray nefa mafonja no hitantsika zara anankiroa mazava tsara no rajerentsika.
manomboka amin'ny andin'ny 17 amin'ny toko 4 ka hatramin'ny andin'ny 17 ary ny toko 5 andin'ny voalohany ka hatramin'ny andin'ny 4. Ny voalohany de izao ny tena evi-baventy, tokony hankinina amin'ny tompo ny fikasana rehetra, tokony hankinina amin'ny tompo ny fikasana rehetra. Zany ny lesona voalohany zay raisitsika manomboka amin'ny andin'ny 17 ka hatramin'ny andin'ny 17. Efa nivakitsika teo zany. Inona no ambarany eo? Olona manana fikasana hoe ho ary zahay, anao an'izao zahay, andeha hivarotra zahay, andeha azo tombarotra betsaky zahay, hitoetra herintaonany zahay. Izany ozy ny fikasanareo. Mikasa anao zavatra nareo, manana projet ianareo. De izao ozy no zavatra tsy fantatrareo hoe ho velona ve nareo am'izay? Fa inona kay no hainareo ozy? Zavona ihany ane nareo zay miseho vetivety de levone. Ary moa ve zany tsy marina ve zany ry havana? Marina zany. Misy olona zao manam-pikasana tsara, nanana sakay za ry havana, tena namako izy io. Ary izay mirahalahy voavy ny resaka zahay ny alatsinainy, vao tonga tao ambiraoko izy ny alatsinainy, vao ny resaka tsara ny amin'ny projet hoe zao ny fikasantsika amin'ny rahalahy zao, nentina mbavaka mihitsy aza. Raha tsy diso aho 2 andro monja taorin'izay de tonga tampoky ny filazana hoe maty izy. Ny projet nataonay tokoa ny projet ary nentinay ambavaka. Nefa na izany aza, ny 2 andro monja tatorina vatana mangatsika sisany vataniko tany an-trano. Manao projet tsy misy fahadisoany zany. Tsy misy fahadisoany zany. Ary tokony anao zany sika ny mpitantana orinasa rehetra, na ny fiangonana ihany koa aza, manana projet ny fiangonana, manana izy. Ary manao projet izy. Izao nefa ho izy. Zao ny tokony fitenin'ny kristianina. Aleo manao zao raha sitrapon'ny tompo ka velony zahay. Raha sitrapon'ny tompo. Ny dikan'izany tsy maintsy manao référence na miantoraka makany amin'ny tompo mandrakarivisika. Raha sitrapon'ny tompo. Ary io ry havana dia tena tokony ianarantsika kristianina mihitsy io. Io manao hoe raha sitrapon'ny tompo io. Raha tsy zany manko dia anjary mirere isika raha sendra mahatanteraka zavatra anankiray. Hoe zahay nahavita azika, zahay nahatanteraka azika. Ny antony de satria zao, tsy maintsy miray amin'i Jesosy isika vao hahatanteraka ny zavatra tiatsika atao. Isika kristianina de tsy maintsy manana firaisana amin'ny tompo. Jesosy milaza hoe raha tsy miray amiko tahaka ny sampana amin'ny voaloboka ianareo, de tsy mahay manao na inona na inona. Raha tsy miray amiko ianareo, tsy mahay manao na inona na inona. Raha sitrapon'ny tompo. Izany no fitenitsika. Am'izao fotoana zao, te ampirisika izay rehetra manam-pahefany, na iza na iza. Satria na de manana fahefana aza manko ny manam-pahefana, de aoka fantatry ny manam-pahefana rehetra, fa Andriamanitra ny eny nametraka azy amin'izany toerana zany. Ka tokony hanaitra sika hoe raha sitrapon'ny tompo. Am'izao fotoana zao de ny hoe fampandrosoana haingana. Tsara zany. Raha sitrapon'ny tompo ny zavatra ataontsika. Fa ny fanontaniana mipetraka de zao, miaraka amintsika manao izany ve ny tompo? Ary sitrapon'ny tompo ve? Araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Ny fomba ataontsika, ny fomba fiasantsika, hoentintsika manatanteraka izany fikasana, zany projet, zany vinavina zay tiatsika atao zany, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Azontsika atao ve ny miantso an' Jesosy hoe avy Jesosy eo? Satria hoy Paoly raha manoatra amin'ny Kolosianina izy, na inona ataonareo de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Kolosiana 3:17. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Azontsika ataovy ny miantso an' Jesosy, hanao an'izao na hanao an'izao. Eto aloha ry havana de zao, hoe ngamba ny olona sasany raha sendra mandre zao tenin'Andriamanitra zao izy, aiza ve de hanao référence am' Jesosy foana isanandro zao? Eny tompoko, ny kristianina de tsy maintsy manao référence am' Jesosy.
satria zany mibaiko ny tenin'Andriamanitra ka na inona ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny dikan'izany, ny projet zay ataoko na ny asa zay ataoko de ientsoko an' Jesosy hoe Jesosy eo amin'ny anaranao no anaovako zao asa izao, ekenao ve zany? Anome ohatra tsotra de tsotra, zay ataoko de ataoko amin'ny anaran'i Jesosy. Azoko atao ve ny miantso an' Jesosy ana hoe nde hanodikodina vola tahaka an'izao Jesosy ka ataoko amin'ny anaranao io? Azoko atao ve zany? Azoko atao ve manao hoe Jesosy io nde andeha hijangajanga ka de meo vehivavy? Azoko atao ve ny manao zany? Na inona ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raha mba izany manko ny toetsaina mibaiko atsika kristianina, milaza aminareo fa anatin'ny fotoana fohy de iova i Madagasikara. Raha isika kristianina enina tapitrisa mahery eto amin'ny firenena no miaraka amin'ny Kristy marina amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika, de azo antoka indrindra ao anatin'ny fotoana fohy de iova i Madagasikara. Satria ilay Jesosy zay miara-miasa amintsika dia manana ny hery rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Na ny rivotra aza de ho teneniny, ny ranonorana ho teneniny, ny bailleur de fond ho teneniny. Hany ataony manao zany. Raha manao ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy isika ka miteny hoe raha sitrapon'Andriamanitra de hanao zao zahay. Manam-pirofo manko ny filazana hoe raha sitrapon'Andriamanitra, manam-pirofo ny fanekenao an'Andriamanitra ho tompony fahefana izany. Fa izay mirere mievi tena ho mahatanteraka amin'ny herin'ny tenany. O inona moa ny ainareo izy? Zavona ihany ianareo, monsieur vetivety de levina. Nanaona le mpanan-karena voalazan'i Jesosy any amin'ny Luka 12:20. Nanan-karena ny tombobe ny areny. De zao ny teny hoe efa niary fanananao amin'ny taona maro ianao ry fanahiko, de mihinana misy tro mifalia, fa tonga ny tenin'ny tompo taminy, anio alina ry adala no alaina aminao ny fanahinao, ho aniza zay no arinao. Enganika tsy ho izany no hiatra amin'ny fiainantsika, satria isika manomboka hatramin'izao ny fikasana rehetra zay ataonao, velaro eo anatrehan'i Jesosy zany. Ty tompo ny fikasako hoe raha sitraponao tario lalanao, ampio aho. Izao ny fikasana e. Ary zany ry havana ny tokony ataontsika amin'ny projet rehetra. Na ny gouvernement ianao, na ny orinasa ianao, raha kristianina ianao, misy projet any aminao, velaro eo anatrehan'i Jesosy zany. Jesosy eo, ity ny projetnay, zao ny tanjona ny amin'io, raha sitraky ny fonao, manampiana ianao. Ry havana, matomy teny zany ny mpanompon'Andriamanitra zay mampita ny afatra aminao, fanao ny ane zany. Velariny eo anatrehan'Andriamanitra, na ny projet de budget, na ny projet rehetrarehetra zay tiana atao fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, na de tsapa zao aza fa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, velariny eo anatrehan'ny tompo zany ka atao hoe ty tompo, ity ny projet ataonay, ity ny zavatra tianay atao, ampio zahay mba ho tanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Tokony hankinina amin'ny tompo ny fikasana rehetra. Fa ny faharoa zay mampitahotra sy mampangovotra de zao, hiampanga ny mpanan-karena eo anatrehan'Andriamanitra ny arena azo tamin'ny tsy fahamarinana. Hiampanga ny mpanan-karena eo anatrehan'Andriamanitra ny harena azo tamin'ny tsy fahamarinana. Dia asehon'ny Jakoba fa amin'ny fotoana sasany efa misy valiny sahady ampahany valiny eto an-tany. Ianareo manan-karena mitomanisy midradradradrano ny fahoriana izay efa manjo anareo, efa manjo anareo. Ny arenareo efa simba, fitafinareo laniny kalalao, volamena sy ny volafotsinareo de efa arafesina, de efa miariary eto zany. Ndraindray eto ambonin'ny tany ihany de efa mivaly reny fahasimban'ny arena azo tamin'ny tsy fahamarinana ireny. Eto de efa misy valiny rehefa marina ny fitsarana,
ka tratra ny mpanodikodom-bola na mpangalatra na mpanao afetsena sa tahaka an'izany, eto ihany de efa tsaraina, efa mivaly, efa tratra ny fahoriana. Misy zany nefa na tsy mivaly eto aza, na tsy mivaly eto aza, ho vavolombelona iampanganareo sady handany ny nofonareo eo natrehan'Andriamanitra, satria efa tafiditra amin'ny sofiny Jehova tompony maro ny fitaraina ny tsy fahamarinana natao teo ampangoronana ireny ireny. Ny vola fotsinareo sy ny volameninareo azo tamin'ny tsy marina iampanganareo ny arafesenina, mitaraina ny piasa nampanankarena nefa tsy nomena ny karama tokony ho azy tonga teo tsofin'Andriamanitra zany. Namonony marina ianareo nefa tsy afa-nanohitra anareo izy. Ny andininy 9 tsy mba nanambola tahaka an'izao sy tahaka an'izao nefa fa ianareo nanambola nanan-karena tahaka an'izao sy tahaka an'izao de nizara vola taty sy taroa nanao an'izao taty sy taroa. Ireny zavatra everinareo ry mpanan-karena hoy Jakoba, hiampanganareo iampanganareo reny. Namonony marina ianareo nefa tsy nanohitra anareo izy, hiampanganareo reny. De nekehitriny aro izy, de izao no afatra omeko anareo izy, mitomanisy midradradradra ianareo. De nekehitriny mitomanisy midradradradra. Inona ndikan'izany? Mibebaha ianareo. Nahoana? Satria de ny mbola tsy tonga ny fitsarana farany, de azo ataony mibebaka. Zaka iosy indro tompoky ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny zany. Fibebahana mazava teo anatrehan'i Jesosy. Ahoana hoy ny tenin'ny Tompo? Anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fa ity zanaky Abrahama koa. Ry havana, tsy misy ota tsy vavela rehefa mibebaka. Tsy misy. Rehefa mibebaka marina ianao de mamela heloka ny Tompo. Fa mampalahelo rao tahaka le mpanan-karena tany amin'ny elo vao nahatsiaro ibebaka tsisy hevitra intsony. Any izy vao mitomany hoe ry Abrahama raiky eo mba iraro e Lazarosy mba hampitsoboka ny fanondrony ao amin'ny rano mba atao amin'ny lelako, fa mailoatra aho tsisy hevitra. Mba irao ary izy ho any amin'ny rahalahy, fa mbola manana rahalahy 5 any ambonin'ny tany aho hoe tsisy hevitra. Tsisy valim-bavaka ho azonao intsony rehefa any amin'ny helo ianao, tsisy intsony. Sao ianao manantena hoe rehefa any amin'ny elo de hivavaka ny olona ty ambonin'ny tany de anao rakitra ny ankohonana de anao an'izao de hametraka fampahatsiarovana indray rehefa tonga ny heritaona de hoe mivavao azy. Havako, hevipetsiny demonia ireny. Fa tsy misy famonjena ho anao intsony ao ambadika izao fiainan'izao. Voatendroan'ny olona no fatiny ray mandeha. Rehefa afaka zany de hisy fitsarana. Ary zany indrindra ny mahatonga an'Andriamanitra haniraka mpanompo hoe mandehana mitoriany filazantsara ianareo. Dia ny misy hafananaka mangoraka ny fo manatona ny mpamonjy sao de mangatsika indray. Marina ry havana, marina. Fa raha ny zava-misy ankehitriny de mampiorokoditra, manerana ny tany. Fa inona no antenain'ny olona? Inona no antenainy amahatonga azy hiady sikrotana noho ny fitiava-karena, fitiavam-bola, fitiava-tseza? Inona ny mahatonga azy ananan'izany? Fa nga onona mandrakizay eto an-tany sika. Havako, miarena azo amin'ny tsy fahamarinana iampanganao eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa tsy mitondra na inona nitra teto amin'izao tontolo izao sika, ary tsy mitondra na inona miala hoentinao aiza io arena angoninao amin'ny tsy fahamarinana io. Havako, hoentinao aiza io? Hoentinao any aninona io? Hiampanganao anatrehan'Andriamanitra ne io hoe raha mbola manohy amin'izany ianao, raha mbola mitohy amin'izany ianao, raha sitraky ny fonao ho ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe te hahitanao any an-danitra aho. Mba te hahitanao any an-danitra aho aza vela matotra anao ny arenan'ny tany. Fa raha sanatrika isan'izay mpanan-karena noho ny tsy fahamarinana ianao, mibebahana io
mba havelan'ny tompony eloko ao, mba ho vonjena ianao ka nana fiainana mandrakizay. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina ny tompo, mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Enganie ka raha sanatria isan'ny mpanan-karena tamin'ny fanaovan'ny ratsy ianao dia hibebaka amin'ny fahotanao mba havelan'ny tompo eloko tahaka ny Zakaiosy. Reo ary ny fahamarinana anankiroa lehibe tokony hakintsika amin'ny tompo ny ampitso ary ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy ny projet sy ny fikasantsika rehetra, ka ho mahazatra antsika ny miteny hoe raha sitrapon'ny tompo. Iampangany mpanan-karena eo anatrehan'Andriamanitra ny arena azo amin'ny tsy fahamarinana ka raha izany na mpanan-karenanao hatramin'izay manomboka anio. Miova, mibeba, fa hamela eloko anao ny tompo, satria tsy sitrany ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny lalan'ny ratsiny mba ho velona izy. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotranao noho ny teny menaonay androany indray, teny mahafeno fanantenana nefa teny mampieritreritra koa. Mazana manko dia tsy mieritreritra zahay hoe tsy tompony hery rehetra ny izay hoentina manatanteraka ny fikasanay, ka adininay mazana ny miteny hoe raha sitrapon'ny tompo. Na iza na andreza ho afatra izao dia samy anaiky ny tompo ny anankina ny fikasany aminao, ary ara-miasa aminao izy Jesosy. Fa raha tsy atao amin'ny anaranao ny zavatra rehetra dia tsy mahavita na inona na inona zahay, ratsy ny vitanay mazana rehefa tsy miaraka aminao zahay. Mangataka aminao zahay ho an'ny mpanan-karena eto amin'ny firenenay, raha misy amin'izy ireny nandreza ho afatra izao ka sana tamin'ny tsy fahamarinana no nahazaon'ny arenany, hibebaka ny izy tompo ary amindra fo aminy ianao tahaka ny namindrana fo tamin'ny Zakaiosy, mba ho isy anandray ny famonjeny izy noho ny famondramponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen.